بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نفنكينا محمد صلى الله عليه وسلم نو إيرك إذن لفني الله جل وعلا إيري أمني تابني فولون أمني فتلي بي يورين فينونا الإسلام. فمن صلى الله عليه وسلم يزنتين بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث ميورنني إسلام أمني فتت أنا قديم فولون نفنكينا آري في تنغانا ففول مبلا فتشمش تنبو مندك أو تنبونا مارنا أفتي الله آري محمد صلى الله عليه وسلم dia irakani Allah. Nuizan irei amni tapan lebe volun amni futta iurengan finonga al-Islam den finona fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam no irakani Allah. Kamba azawun cerarai tumbun amni izan finuan fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam no irakani Allah. Detmenti mi petaka amnaz iret condition na fepeta izay manaraka iret ni voalohany dia mila ile olona izay mikatsa tombotsoa amin'ny izany finoany fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam no irakany Allah. Izy mila manamarina ireo rehetra izay nambarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, izay azo avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, dia mila ankamarininy avokoa satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy nitenta misitrapony araka nambarany Allah misertifie izy wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Izy nambarany Allah dia tsy miteny amin'ny sitrapony fa izy miteny afatra avy amin'ny Allah no itenenany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. No izany tsy avin'izaniza atao izay min fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam no irakany Allah makavandi pamnan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam raizan no aton de tsy azawan tumbun ni finuan fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam no irakany Allah. Ni fepeta na condition faharoa izay takin shahada anna Muhammadan Rasulullah dia ni fankatava na pamnan sallallahu alaihi wasallam amni irubaiko izay nudidin rawota zan pamnan sallallahu alaihi wasallam nangirkatsika mangan zavatra anankiray anao dia minfa izy tokoa le iraka dia tokony magnatanteraka ianao iro izay nandidiany pamnan sallallahu alaihi wasallam anao. Allahu jalla wa ala efa nandidi ani izan amni tsika rehetra dia izy nitenana hoe wama atakumur rasulu fakhudhu, izay nandidiany ile iraka aminareo dia oka utanteranareo. Ary niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa zao izy mandidy zavatra anankiray aminareo oka utanteranareo zany araka izay avitanareo azy. Ka manolona ny baikony rehetra dia tokony tanterana avokoa izany araka izay avitana azy. Io no fepetra takin finoagnanao fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam no irakany Allah. Ari fepetra fahatelo kosa dia ni fiatana ireo zavatra rehetra izay noarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Inna izay noarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tokony iatana avokoa izany satria Allah azza wa jalla izy niteny wama nahakum anhu fantahu. Ari izay norarany aminareo dia oka iatanareo. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy niteny rehefa mandara zavatra zao nambarany aminareo dia oka iatanareo izany zavatra norarako izany. No izany ianao izay min fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam no irakany Allah dia tokony iataka iro rehetra izay noarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary fepetra faefatra farany dia ny tsy anompoanao tomponao Allah afatsy amin'ny alalany sordalana izay napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria izy no iraka nalefany Allah taminao. Navy nampianatra anao ny fomba izay anompoagna tompo Allah anekakazana tompo Allahu jalla wa ala. Ary tsy misy amin'ireo karazana fanompoana ny tokony atao afatsy efa nambarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary nazavainy ary naprisiny atsika amin'ny fanaovana azy. Ka tsy maintsy
mba andraisan'ny Allah ny fanompoagna izay ataonao ny agnatanteranao ireo fanompoagna rehetra ireo araka nanaovan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam azy. Mikosoaly anao, mikosoaly karaha mpaminany ny kosoaly, ary ny fanambarana makasika ny fomba izay nanaovan'ny sala dia feno tanteraka eo ampelatagnany mpino islamo rehetra. Ary torak zany mifehy vavanao amizao de tena mila mifehy tokoa araka nanaovan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny fifehezam-bava. Noho izany ripino islamo agnatin'ny volana ramadany atsika zio, itanao ny olona rehetra dia mavitrika avokoa amin'ny fanontaniana, amin'ny fagnadadiana, manakory mampaminany ny fey satria izy tsy mila ho maty mosary, izy tsy mila ho maty ny tigaka satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no modèle tokony alainy tahaka amin'izany. Ary Allah tsy mandray mihitsy ny fifehezam-bava raha ohatra tsy mifanaraka amin'ny ilay izay nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Tsy maintsy any amin'ny sordalana ny mpaminany no iveregnana ahafantarana karakory ny poagnandragnahary, karakory agnatanteragna sala, karakory agnatanteragna fifehezana, fa tsy nizaniza mihitsy afaka andeha iteny amin'ny izay tokony atao amin'izany eo anatreny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no iraka izay arahana, no iraka izay inoana. Ka noho izany amarigno tenin'ny mpaminaninao ary iatao ary atanterao ireo izay no didiny, iatao ireo izay no rarany, ary tompoy Allah amin'ny alalany sordalagnany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izay nivola ny vahoaka rehetra nambarany dia iditra amin'ny paradisa avokoa afa-tsy izay manda. Qila ya Rasul Allah man ya'ba, no tenenina tamin'ny ila irakana Allah izay reo manda paradisa, izay nankatozao nambarany reo olona izay miditra amin'ny paradisa, fa izay nandaza kosa ireo izay manda olokendry anao ralarana bava. Mino angamazafa ianao dia ankatoa mpaminaninao amizay anao iaraka aminy any amin'ny paradisa, fa ianao dia tsy anda azy mihitsy satria ny afobe no toeran'olona izay panda any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ianaro ny finognanao, fakafakao ny finognanao, ary laligno ny sordalan'ny mpaminaninao hoe manakory izy nanompo, manakory izy mahatsaro Allah, manakory ny zavatra izay ataony amin'ny fiainany iray manontolo tamin'izy velona, ary inona ny ataony amin'ny ero maty, ary ankoatran'izany amin'ny ero tokony atao rehetra amin'ny fiainana iray manontolo. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.